Josoa toko 7. Ny hafetsena nataon'ny Gibeonita mba tsy handringanana azy. Ary rehefa nandray izany ny mpanjaka rehetra izay ety andafin-Jordana, na ny tany amin'ny tany avoana, na ny tany amin'ny tany lemaka morontsiraka, na ny tany amoron-dranomasina lehibe tandrifin'ny Libanona, dia ny Etita, ny Amorita, ny Kananita, ny Perizita, ny Hivita ary ny Jebosita. Dia ny Rahina niangona hiady amin'i Josoa sy ny Israely izy. Ary ny mponina tao Gibeona nahare izay nanaovan'i Josoa ny Jeriko sy Ai, dia nanao hafetsena kosa izy ka nandeha. Ary nody ho iraka ka nitondra lasaka tonta nasampiny teo amin'ny borikiny sy nohoditra tonta sady tritra ka nofehezina sy ny divay, ary kapa tonta sady nitapitampina teo amin'ny tongony, ary lamba tonta no notafiny. Ary efa maina sy bobongolo ny mofo rehetra izay vatsiny. Dia nakany amin'i Josoa teo an-toby tany Gilgala izy ireo, ka niteny taminy sy tamin'ny Israelita nanao hoe, avy any an-tany lavitra izahay, koa ankehitriny mba manaova fanekena aminay ianareo. Ary hoy ny Israelita tamin'ireo Hivita ireo, angamba mponina ato aminay ihany ianareo, ka ataonay ahoana no fanao fanekena aminareo? Fa hoy izy tamin'i Josoa, mpanomponao izahay. Ary hoy Josoa taminy, iza moa ianareo ary avy aiza? Dia hoy izy ireo taminy, avy tany an-tany lavitra indrindra izahay mpanomponao, noho ny anaran'i Jehovah Andriamanitra. Fa efa renay ny lazany sy izay rehetra nataony tamin'ny Egipta, ary izay rehetra nataony tamin'ny mpanjaka roa tamin'ny Amorita izay tany andafin'i Jordana, dia Sihona mpanjakan'ny Hesibona sy Oga mpanjakan'ny Basana izay tany Astarta. Dia niteny taminay ny loholonay sy ny mponina rehetra amin'ny taninay ka nanao hoe, mitondra vatsy eny an-tananareo ho any amin'ny ale, dia mandehana hitsena azy, ka lazao aminy hoe mpanomponao izahay, koa ankehitriny manaova fanekena aminay. Itony mofonay itony dia vao mafana no nalainay tany an-tranonay ho vatsy tamin'ny andro ny voanay akaty aminareo. Fa ankehitriny indro efa maina sy bobongolo izy, ary vaovao ireo sy ny hoditra misy divay ireo izay nofenonay. Fa indreo efa tritra izy, ary efa rovitra reto lambanay sy kapanay reto noho ny alavitry ny nale. Ary nangalan'ny olona ny vatsin'ireo, nefa tsy nanontany tamin'ny vavan'i Jehovah izy. Ary Josoa dia nanao fihavanana taminy ka nanao fanekena taminy mba tsy hamono azy, ary ny lohan'ny fiangonana koa dia nianiana taminy. Ary noho ny efa afaka teloana no nanaovan'ny fanekena taminy, dia reny fa mifanakaiky aminy ihany ireo sady mitoetra eo aminy. Dia niainga ny zanak'Israely ka tonga tany an-tanànan'ireo tamin'ny andro fahatelo. Ary Gibeona sy Kefira sy Berota ary Kiriata Jearima no tanànany. Fa tsy namely aza ny zanak'Israely, satria Jehovah Andriamanitry ny Israely no efa nianiana ny lohan'ny fiangonana taminy. Dia nymonomonina tamin'ireo loholona ny fiangonana rehetra. Fa hoy ny loholona rehetra tamin'ny fiangonana rehetra, Jehovah Andriamanitry ny Israely no efa nianiana anay taminy, koa ankehitriny tsy mahazo mamely azy isika. Fa izao no ataontsika aminy, avelantsika ho velona ihany izy, fandrao izy fahatezerana mahatratra antsika noho ny fianianana nataontsika taminy. Ary koa ny loholona taminy, aoka ihany ho velona izy, dia ho tonga mpikapa hazo sy mpatsaka rano ho an'ny fiangonana rehetra izy, araka ny teny nataon'ny loholona taminy. Dia niantso azy ireo Josoa ka nanao taminy hoe, nahoana ny nametaka anay ianareo ka nanao hoe, lavitra anareo indrindra izahay, kanjo eto aminay ihany no nenanareo, koa ankehitriny voaozina ianareo. Raha tsy hisy ho afaka, fa ho andevy sy ho mpikapa hazo ary ho mpatsaka rano ho an'ny tranon'Andriamanitra ianareo.
dia namaly an'i Josoa izy ireo ka nanao hoe: satria nambara tokoa taminay mpanomponao fa Jehovah Andriamanitrao efa nandidy an'i Mosesy mpanompony hanome anareo ny tany rehetra sy handringana ny mponina rehetra amin'ny tany eo anoloanareo, ary natahotra ny ho faty izahay noho ny aminareo, ka dia nanao izany zavatra izany koa ankehitriny. Indreto, eto an-tananao izahay, koa arak'izay ataonao tsara sy marina hatao aminay dia ataovy. Dia nanao izany taminy izy ka namonjy azy tamin'ny tanany zanak'Israely mba tsy hahafaty azy ireo. Dia natolotra Josoa tamin'izany andro izany ireo ho mpikapa hazo sy ho mpatsaka rano ho an'ny fiangonana so an'ny altaran'i Jehovah mandraka androany eo amin'ny tany izay ho fidiny.